Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Fampianarana Baiboly. Avy miaraka aminay ary arao ny fampianarana Baiboly. Mianatra mandihy Miriam. Te hianatra mitaingy soavaly Tina mandritry ny fialan-tsasatra. Navita nianatra taranja judo i Mathieu. Izao anefa te hanoro anao fampianarana Baiboly mahafinaritra. Tsara zany sady tsy misy vidiny akory. Ho hitanao ao ireo puzzle. Afaka mamaly fanontaniana fanadinana ianao ary mamaritra ireo kody. Iainy zavatra betsaka momba an'Andriamanitra sy ny tenanao ihany koa ianao. Te handray anjara, aiza mety ahitako an'izany fampianarana Baiboly izany? Manorata ty amiko dia alefako aminao izany. Faly aho no ny fangatahanao. Efa nahazo an'io fampianarana io ihany koa i Jos ary voavaliny avokoa ireo fizarana 5. Nahafinaritra ilay izy ary tsy nanorisory mihitsy. Everiko fa ho maty amiko ka raha tsy misoratra anarana fampianarana. Everiko fa tsara ho anao ny mangataka ny fampianarana Baiboly anio. Afaka manomboka amin'ny fotoana izay tianao ianao. Mety handray anjara ihany koa ny namanao, anontany fotsiny izy ireo. Afaka mangataka ny fampianarana izay rehetra liana. Hainao ve hoe iza no nahafantatra tsara ny Baiboly fony izy vao 12 taona monja ary natalanjona na ny olon-dehibe aza? Gaga izy ireo tamin'ny fanontaniana sy ny valiteny nomeny. Izany no nitranga tao amin'ny tempolon'i Jerosalema efa 2000 taona lasa izay. Ka fantatrao ve hoe iza no resahana? Angamba mety vina vonainao ny anarany. I Jesoa ilay zanak'Andriamanitra. Raha mandray anjara amin'ny fampianarana Baiboly ianao dia hianatra zavatra betsaka momba ny Baiboly ary hampianatra anao zavatra maro ihany koa ny Baiboly. Mazava ho azy fa handray anjara amin'ny fampianarana. Ary ianao faly amin'ny fandraisanao anjara sy ny fangatahanao anaraka ny fampianarana izahay. Ity ary no adresy malaka afaka hifandraisantsika: maellb@gmail.com na miantsony laharatarobia 038 09 280 82. Izay indray no anjara afatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.